20 taona lasa zay no nandray ny lalaon'ny nosy farany Madagasikara teto amin'ity toerana Mahamasina Tsanjanibary ity. Ankehitriny dia mandray an'izany lalaon'ny nosy zany tsika. Reharehan'ny Madagasikara zany. Ary eto dia miarahaba ireo atleta rehetra mpandray anjara ary mamerina ihany koa ny tsodrano izay omena ny atleta malagasy rehetra satria ny malagasy rehetra dia manohana ireo taranja rehetrarehetra sy ny atleta malagasy mba ho voalohany ao anatin'izany lalaon'ny nosy zany tokolavy. Ity kianjo ity dia nalebiazitsika eo amin'ny ray alina eo isika 50,000 eo no ato anatin'ny kianja ankehitriny. Ary mbola betsaka ny olona tsy tafiditra satria be loatra ny olona tany ivelany. Ary eto dia mampafantatra antsika fa nisy tranga nampalahelo ny tranga satria dia nisy fifanosehana tao ivelany tao maro ny olona naratra ary anao fanginana segondra vitsitsika satria misy ireo mpiray tanindrazana izay namoy ainy teo ampidirana ka dia ho mariky ny fanajana sy ny fahatserovana an'izy ireo dia hiaraka hitsangana sika ary anao ny fanginana ao anatin'ny segondra foy. Minsy manatena fa ho lasan'izay ny ratsy rehetra. Sotradoko.